Filemia andrenesanao an'ny solofo, ery, luce, mboly, iaina, simonety ary saondra. Allô? Eny tompoko? Zao dia zao ve? Hoana re izany? Aleo fa lampiko kely ary ny fotoanako dia ho avy ihany aho. Eny tompoko? Maria? Maria? Ahoana? Azafady ange ianao e? Fa misy inona? Aloha mba kobany kely reto lambako reto fa efa manakobana sisa fa zaho ny ilaina maika be any ampiasana any. Ahoana tsara? Niantso teo patronay fa mila makany ampiasana zao dia zao nefa misy ilana anako. Avy alao eo dia avy any manao azoko. Aza mba atao an'izany kosa moa e. Efa manakobana ny sisa raha milondrano amin'ny savonety reto sao dia simba. Tsy maninona Sady akanjo ilaiko. Ka avy alao eo fotsiny io dia avy any manao azy ianao. Ianao ve dia tsy mba azoko iangaviana mihitsy e? Tena marina raha anao an'io zany. Tony koa raha vehivavy tsisy ilana anarany fotsiny mba vady. Fangara vady dia atao boto ampanaovana an'io rehetrarehetra io. Fa zany ve midika hoe manaboto anao a? Ka za tsy mavita e. Tsy mba misy fifanampiana mihitsy zany. Fa dia samy anao ny fiainany fotsiny zao. Zay no izy rangaty a. Mandreraka mihitsy zany. Dia tsy ianao zany? Tena tsy mavita aho. Vitako any amin'ny fiainako e. Fa mba miangavy fotsiny andraindray. Tsy mila mamita amin'ny fiainany mihitsy ka. Eny ary. Dia tsy haiko mihitsy raha ngahy tony vehivavy tony. Zay lamba kely io ny angaviana atao dia tsy mety anao. Ianao efa sady mifofotra no mively vy. Dia ahoana indray re zany e? Maria, fa ianao ty moa zany inona ny tena ataonao ato an-trano ato? Fa inona koa moa ny dikan'izay fanontaniana izay? Zao mety aminao zao trano mikorotana be tsy mba milamina ohatran'izay an'ny olona zao. Anao koa zany be menimenina mahatsiravina. Raha zao fa menimenina. Mety aminao zao trano mikorotana zao, ianao vehivavy sa inona no miaina amin'ny trano mikorotana? Tsy mahalala menatra. Efa pirina an'io ahy e. Efa pirina an'io fa mbola manao zavatra kely. Efa pirina an'io aho dia zany foana ny tenenina isan'andro. Ianao ty ve tsy mahay mihitsy raha tsy be menimenina isan'andro e? Menimenina. Ohatran'ny olona tsy mba mibeazina amin'ny fiainana milamina koa ty ianao. Za indray ny lazaina fa be menimenina nefa izao fiainana tsy normalina mihitsy zao mahakaleo. Nitabataba-nao mahakaleo. Tsy mahakaleo tsony aza fa mahazatra. Efa tsy taitra tsony aho. Ianao ty mbola hita raramiko fa za zay dia miteny ary inona indray io varomena be ny vidinao io? Efa miteny anao fa za tsy mahazaka an'ireny varomena ireny mbola reny ihany ny vidinao. Varomena indray ve no tsy zaky? Tsy zakako zany efa niteny anao sady tsy tiako raha teo e. Dia io misiko. Fa ianao ve tena manao fanahiniana anao izay tsy hinanako hanina mihitsy e? Fa ianao ve rangaty vazaha sa gasy a? Vary gasy ange io e. Efa miteny impiry afa tsy ilaiko mividy an'ireny varomena ireny ianao fa makarary vavony. Io ny tiako io dia miara-mihinana eo. Janona rehefa tsinana. Moa zany izy dia tovakena koa ny laokany vidinao. Fa maninona io? Zavatra matsiro be io ko. Zay tsy hinanako an'io. Tena vehivavy tsisy ilana azy ianao. Manao zay mahatezitra ka. Zany ianaranao kitikitiana. Ka mbola aiza ianao? Matoko ianao androany. Petra tsara. Tena loko ianao androany. Petra tsara. Mitady vehivavy ianao a. Matoka ianao a. Azakidana. Avelao. Vonoko faty ihany ty fa ataovy zany mba ianarana kitikitiana.
dia hifanao zany eny ary za kosa e ho hitan'ity kely zany ye toko samety e ifampitady etontsika ory dada sy mama fa inona indray ty e io ndreninareo ihany zao ny anaovany a hitanao zao jere atsikasiny eo amin'ny tany eo dia kendainy aza mifanilokilika kely eo a samy manao Reraka tsika mihitsy Zany mamono. mangina aloha e samy manao tsika mangina mama isan'andro dia ady lava foana ny ainana atao trano ato tsy mba ohatran'izay ray aman-dren'olona rehetrarehetra io ka mivinga mikitranirere matoa miakatra ny olona dia misy zavatra tsy mety ny ataonao mihitsy ny tsy mety e mahakivy mihitsy indraindray inona moa le tsy mety ataoko fa inona zao no teneniko teo toko izany teny anao hoe aza atao andreny varomena reny dia ianao azy hitarina tsony le resaka ary dada fa oka izay a mahamenatr'olona zany mihitsy e za aloha dia miteny a fa raha mbola reny foana ny fihetsika ataonao ato dia tsisy filaminana mihitsy ty tokantrano ity alô tsy ilaminaniko nareo tsy mahay raha tsy mivazavaza ny olona rehetra ny ivelany any efa maheno daholo ny voninahitra ho azy le fantatry ny olona milelalela be dada aza atao an'izany moa fa maninona raha mba mifandefitra e andefitra ona ihany izy ty mirana efa hitanao fa zao ny ataony mamanao andefitra ho itsahany eo an-tampon-doha efa avy tsy fanao ianao mihitsy eny ny reninareo e za foana ny diso okizay moa ary okizay fa ampy izay zavatra andraziko aminareo zao ry dada amin'ny mahatanora ahy dia mba mila fitiavana avy aminareo ray aman-dreniko a mila fanabeazana nefa izao ny zavatra omenareo ahy mpiainanareo anahy inona fanabeazana ho raisiko amin'izao ady isan'andro san'andro atao trano izao zany mihitsy kia ka nareo roa mihitsy miara-teneniko amin'izany ry mama ianao koa tokony mba mandefitra ihany ianao mavehivavy ianao iza koa ry andefitra amin'io zany ariko hitanao zany ny teniny dia iza mbola diso amin'izany dia inona izany ho vahaolana amin'izao zavatra mahazo antsika izao dia tsy hitako izay vahaolana fa alao andeha amin'izao zany rehefa izay ny tiany ory dada dia mahafinaritra anareo hoe izao fiainana mikorotana lava isan'andro san'andro izao e dadanao ny ray mpianakaviana izy ny tokony andamina ny tokantrano rehefa mikorotana izy indray ara vao hoe manakorotana ko sy raha raiko inona raha fiaino marina ahoana manda ohatra tonga salasalam-potoana izy zany mba mamangivangy anareo koa mandrosoa aloha e mandrosoa aloha atoko ty madama tsy atoko ny trano mbola mikorotana da laso aloha ala mikely fa misaotra ka horosona inona aloha ianao ty e ok zao raha manda fa aza misahirana zany ohatran'ny tamin'iray volanaotra zao ngenareo taty farany dia zao indray e ka efa raharaha fanao izy ty tsy maintsy hoe tonga isam-bolana aty aminareo marina tokoa zany fa nareo tokoa le tsy mba ho aty aminay mihitsy raha tsy amin'ny zavatra ka io anankiray iny resaka trano io mihitsy izay tokoa tonga dia atsidika aloha mba misy hevitra ihany ty avy ety amiko manokana saika hoe amidinay le anjaranay amin'io trano io zany dia mila ifampidiniana ve zany anjaranareo ve sany anjarantsika rehetra io nge tadiora fiaino fa tsy afaka misaraka nge io toerana io e mo marina ahoana ny fomba isarahana eo hoe ny lefitrilana midy dia nefitrilana janona sady io angeny mba vola miditra ve vola miditra moa mba hitany ihany le vola isam-bolana vany aminareo any tena marina zany e ka mila vola betsabetsaka ny tena mantsy ny mahatonga hoe tsy aleo ve mba hamidy le trano raha ny eritreritra raha fiaina nge zany dia hoe miaraka midy zany dia zarana ny vola rehefa avy ao ka rehefa izay ve ny mety ka izy roa vavy ve tsy fandamina ihany e ny vaditsika se zany fa le raika alany tanina rivo iny nohatra ny sarotsaroton'izay iny olona piasa be votinahitra zay ihany mako so dia anahirana mba eritreritra fotsiny aho fa izy le tokoa aloha amin'ny mahalova azy manahirana fanao ny olona zany fa arakaraka le preta-po fa raha sy dia misy olana moa atsika ny taoko manara-drenirano fotsiny fa zay ran'izy preta-po any any tsika tokoa aloha vonanto tsy afaka hiditra zay masiny ary naninona ny tarehanao zany raha ngaty ta ohatran'ny mangamanga na nga hita e nianjera teo amin'ny sisiny teo io sisiny hoana ray zany io nazavako azy
Nijery amin'ny sisiny ahoana? Tato an-trano ve? Tsy izany fa nanao nisy olana kely izay roa dia ohatran'ny voan'ny Stella Tsinahy io e. Nasiny zany ianao? Zay ngamba ny maromana kokoa. Nao ve anafenana? Tia. Fa nga mamely koa iny vatanao iny e. Mamely anga iny. Tsy hita be ny ihany fa tao-dako ngereny. Zany ve tsy akoho vavy maneno daholo reny mpiray-tam-po reny raha izany? Fa ahoana? Tombony ianao lazan'izany fotsiny fa dia tsisy andro miratra raha nga teo aminay eo. Fa nga ny anareo koa mamely? Mandaroka ve? Raha impolona ianao dia ny ahy injato. Aleo dia imezana fotsiny fa mankaleo. Eny zahary na miara nge maharary ny ila tarehako fa dia mahampimely izy e. Ay ve tena tsy atraty. Ary le ray aman-drenireny mihitsy zany nanao taiza ratsy an'ireny zanany vavy reny. Aiza koa dia hitovy toetra izao raha tsy dia fahinona. Dia lasa ny saiko raha hery hoe tena kay ve zany nivadika reto lasitra anankiray. Asa ny sevany io anahy io nge ohatran'ny hoe Zidoka zany taloha e. Tsy haiko izay taranjany anareo aloha fa zay ny fiainako ary tantarainay zany foana no andrahony anato. Zany nge olona Zidoka e. Atotako indray mandeha eo ianao. Zay ny ataoko an'se hoe mety le taizan'le ray aman-dreny fomba fitaizany azy tamin'izany mihitsy ny olana. Fa hono e. Inona le olanao aminareo matetika no mahatonga azy mandaraka koa? Zavatra tsisy dikany io raha ngaty dia mampisy olana daholo e. Ary ny azy tena zafady anie ianao e. Ny tena mahakamo amin'le vadiko ny zavatra hitenenako azy ny voamaika ataony. Zavatra andrarako azy ny voamaika ataony. Au contraire amin'izay lazainao foana zany zay mihitsy tena manao fanahiniana mitady ady fotsiny izao. Manao izay isian'ny ady sy ny fifandirana lava. Ka hitandra hery le izy matsy zany raha eo aminay zany tsy mahagaga satria za indraindray misotrosotro kely io dia io ny tsy tiany. Fa nareo sady ohatrany tsy misotro no ohatrany piasa be nanatry zany nefa atao ohatrany mbola tratrany lako matetika ihany zany. Dia ty lazainao hoe raha indrainy dia ninao injato. Fa nga tena ratsiana mandeha. Enjany zany. Raha ianao no miaina miaraka amiko dia ahita ianao. Dia nareo ve zany? Ankizy aneny anay eo efa tsy hitako tsony efa marary fo mihitsy le zanako vavy. Dia ahoana ozy ny ankizy amin'izany nefa? Ka zany teneniko anao zany marary fo le zanako vavy. Mahita anay mifamely lava. Za mba miezaka ihany andamina anambomboatra fa dia tena mahakaly eo raha ngaty. Ny anareo ary misaraka sisany tsy atao e. Ny anay lehilahy kely dia vao maika manampy azy. Manampy azy? Isedera. Manampy azy tena miady rery ato ry se. Oramanda, mahita hevitra. Andao zao ny anaovantsika azy. Andao raha ngaty fahaizina amin'ny vola. Fahaizina amin'ny vola? Tsy mena. Tsy ampahitana vola? Tsy mena mihitsy na ariary azy. Aleo hikaikaikany. Dia ny hanina ahoana? Dia ianao no mitatam-bola ao tokantranoko. Ohatra ny tena mampijaly loatra ka tsy maintsy fahaizina. Atao mandady mihitsy. Sarotsarotra ihany zany. Dia nio tsara aloha. Vitako zany raha ngaty a. Ka raha aliana any am-piasana indray dia ahoana? Ianao nge fa baraka any amin'ny toeram-piasanao any? Andramana aloha dia ho hita eo. Manova paika indray rehefa tsy mety izay. Raha ohatran'ny anareo ma tsy mety fa ato aminay olona izy ny mampidi-bola ka ahoana no ahafahako manao an'izany hevitra izany. Zay ny tsy mampitovy antsika roalahy zay. Sao dia izao aza ny mety. Hoe ahoana? Andaontsika roalahy amorona association. Association? Ataontsika mijoro ara-panjakana mihitsy ny io. Dia manao inona? Association miaro ny zon'ny lehilahy mijaly am-panambadiana. Tao imezanareo e. Matotra be nge amin'ny resaka an'izany e. Ity tsindry azo lena miantra amintsika ty ohatrany tsisy mijery mihitsy raha ve lehilahy dia ohatrany hoe lehilahy foana zany. Lehilahy foana ny diso. Nefa nge mba misy lehilahy ihany ihany ohatrantsika izao tena mijaly fa adiran'ovana raha vao resaka. Za aloha dia tena mahatsapa izy mihitsy fa ohatrany tao hevitra mety fa nefa ny tsy ampimehbe ve zany. Dia lehilahy mijaly am-panambadiana daholo zany ny mpikambana. Ka tsy maintsy izay aloha dia mitady sponsor. Ohatry ny efa ao an-tsaiko sady ary ny anaovana ny anaran'ilay fikambanana. Hoe ahoana? Filemia. Filemia? Inona ty Filemia? Alavao zay e.
fikambanany lehilahy mijaly ampanambadiana. Tsy ratsy a? Sy ahoery filemia e. Mefa taolana ny nify izy ny fitenenana. Raha ny zavatra iaina koa ane raha ngatika enjany. Aty ivelany ohatr'izao mba misokatsokatra. Ka sao dia mba amin'ny alalan'izany fikambanan'izany maso mba hitantsika roa lavaolana loko. Marina ihany zany. Dia ahoana? Dia nareo zany ny président mazava ho azy. Ma ianao ary moa manina dia za visy. Nareo efa mba havanavanana ihany mihoatra anay. Mampime le tsy izy ty rimanda marina. Inona mampime amin'izany? Ny zava-drehetra misy mpiaro daholo, ny vehivavy, ny zo ny vehivavy isan-karazany. Tena marina. Ahoana ny lehilahy tsy mba Valomarsa? Valomarsa dia efa vehivavy izay. Fa tsy mba misy andro ny lehilahy koa. Dia jereo koa rehefa fetiny reny. Ny anao ohatra ny Zara raha manao fotsiny Tsy misy zareo ara, lasa tsisy fay matsiary. fotsiny ny ataony. oraka kely iray mbava fiatsarambelatsiny biso zay fotsiny veranga aty raha mbe isy ary indraindray. Tena marina ny ianao. Dia ketriketreo any ary fa vonina anoany. Zany a? Ie. Tonga dia mitadiava olona mba mitovitovy ka amintsika dia mba mifanoatoana any. Tena hevitra mety zany. Zay a? Zao na ny andeha ody ary tena malaina dia malaina mihitsy a. Fa maninona? Ko zaniko, vao miditry ny trano ianao dia hoa be. Ka tsy vao maika olana raha pitso marina sanatria alamandry. Tsy hoe hiala mandro fa mody ihany ianao fa le ody ihany mihitsy zany ny mahakamo. Zay anie le tiako tenenina. Ay ve. Mampalay mody. Zay mihitsy tena arabaka teny le fiteneny hoe ratsy vady dia malay mody. Eny e. Dia ahoana efa pareo ve le anjarany amin'ilay hofatrano aloha? Menomenona koa mantsy izy raha vao mbola tsy misy indray le anay. Aloha iandry azy dia tsy haiko na mpanaterako ny ankizy ihany na zany Mba na tazy mpanatero ihany. ranga fa aza atao ela loatra fa manahirana. Ao fa raha vao tonga izy riva dia asaiko tonga Ie. dia atery mibando kely. Iny ary. Andriamanitro, fa inona indray ary ty ataon'ny dada sy mama? Toa atao anaty kahie no mifampiresaka. Tena miaika. Jereo ty hoe aza isana vary ary hariva fa hisakafo any amin'ny namako. Dia tia indray izao soratry ny eny hoe raharahiako inona na tsy hihinana ity intsony azy ianao. Andriamanitro, tena efa gazety be mihitsy izy izany. Mahatsaravina ka. Nataonao aiza le savony? Ay ve ato ianao? Tsy fa ataonao iny kahie iny? Fa inona indray ty ry dada? Izao ve efa hitanao io zany ko efa mamaky azy io ianao inona intsony no azavaiko amin'io? Dia fa maninona izao raha miresaka fa tsy mifanoratra? Manoatra koa noho ny reny mbola mpifankatia taloha reny. Taoko hitanao ny zava-misy ato e. Ao izy sa tsy ao? Ka tia soratany amin'ny farany ity izao hoe aiza izy teo moa le farany indrindra ato. Ohatran'ny hoe andeha ho any an-tsena hono izy. Ie, izay mihitsy io soratany io. Tsy avamiko izao. Tsy avamiko ahoana e? Izy ny namorona an'io kahie io. Tsy te hiresaka amiko izy dia aleo manoratra ao zany rehefa misy zavatra tiana ampitaina. Dia inona ny dikan'izany olona miray trano ato? Ka zay e, tsisy dikany zany, tsy fiainany zany fa dia ataony nefany. Izy ny namorona an'io. Dia ianao koa manaraka ny adalany izany. Ka tsy mety mihaino ahy iziko. Misy zavatra tiako anontaniana dia tsy maintsy manoratra eo aho. Dia eo izy mamaky. Tena mahandreraka izy izany ry dada. Fa Marina. dia azariana aloha iny kahie iny fa dia ataontsika fahatserovana io. Ie, arsivan'ity tokantrano ity io. Dia tena tsisy vahaolana mihitsy fa izy ity ry dada. Tsy haiko hoe za ve no lehilahy tsy mahay mitondra tokantrano sa mamanao mihitsy ny marary fo. Mba betsaka ihany ny tokantrano efa hitako fa tena afo ty reninareo ty. Ka ny fahitako aloha mitovy nareo e. Tena lasitra ray.
ianao be menomenona izy kizitina dia tsisy mifandefitra dia raikitra ny ady. aza menao tsiny aho fa olombelona ny afa tsy anjely ekeko Ka za manaiky tata an'izany mba a miteny foana hoe maninona raha mandefitra ve ianao ohatra tsy miteny mihitsy ianao mandritra izy mivazavaza dia hisy ady ho raikitra ve ato an-trano mba dinio anie izay teniko izay e. Rehefa tsy miteny ianao dia mangina ho azy izy. ka le zavatra ataony anie ohatra ny tsy mampite angina fa mampite hiteny foany eo le olana ary zavatra tokony ho tenenina koa fa tsy tokony anginana fotsiny. Zary dada Enonao tsara nanapa-kevitra. fotsiny a zavatra anankiray zavatra anankiray anamafisako an'izay hoe zavatra tsy tokony anginana le izy ato tokantrano a jereonao fa matetika mikorotana ity trano ity ny sakafo tsy vita ara-dalàna sy ara-potoana izy anefa tsy fantatra hoe aiza na aiza ny alehany mivoaka any ivelany ihany izy ny sakafo tara ratsy tara dia zara fa vita zany ve dia tsy ampiteny aminao. Ka ny fahitako azy hitany dada efa misy an'ilay olana sy korotanareo a dia farany izy tsy mandraindraikitra intsony amin'ny zavatra ataonay totokantrano. Tamin'ny voalohany angamba nareo nanao ohatr'izao tokony lamina tsara ny zavatra rehetrarehetra fa asa hoe arakaraka ny nahaelany fotoana ve dia mivoatra dala daholo nareo. So ihany ary fa mba ianao aloha ny zanakay fa raha zany koa ilay maro anaka dia tsy haiko. Fa izay dada ilay saiko teneniko taminao teo a tena ohatry ny nandray fanapahan-kevitra amin'izao situation antsika izao. Hoe ahoana? Tena tsy hanambady raha ohatr'izao ny atao hoe tokantrano. Maninona? Izay ka. Aza miteniteny foana sady efa vavy tokana tsy anada tsy raha vaviko tsy hanambady ahoana. Ka raha ohatry very dada manambady atao kinina moa. Izay no zao no anjaranay fa ny ianao tsy voatery ho zao ny fiainanao raha manambady ianao. Izao ny zavatra hitako sy iainako atoko izao ve tsy hanaranaka. Eny ka mety fiainanao androany koa zany mety zavatra fanapahan-kevitra ao androany fa mety iovy izay oriana kely eo. Aiza very dadako jere amin'ity kahety fotsiny raha misy miditra ato ka mahita anie dia hafa baraka anie tsika ry dady tena marina. Eto zany izao raha tonga eo mama dia tsy hiteny izy fa dia soratany ato izay zavatra tiany tenenina rehetra hitany tany an-tsena tany. Raha eo mpisakafoanana zany tsika dia hoe meosira dia ho soratana amin'ity kahety. Tsy haiko tsony Ohatry ny hoe rahana dala zany ilay tokantrano. Zao aloha dia tsy fiainan'olona normalina zao e. Amin'izay ilay valitenareo ato anatin'ity kahety tena mahatsaravina. Raharaiko inona zany daholo ny valiteny betsaka ato dia maninona zangana ninona zao. Tsy azoko mihitsy. Tsy fantatra hoe ahoana tokony ho avy n'ity tokantrano ity. Ianao sisa nijereko ny hijanonako ato. Misaotra ry dadana dia izany ihany ary kanefa ny va. Ina ary ny ataoko ampiova e? Tsy haiko aloha fa ohatran'ny hoe verimberina be ilay teniko fa tiako tenenina hoe mandeha fera aho a. Andramindray aloha mandefitra dia hitanao eo. Ianao tsy manandrana akory e. Andramindray aloha. Eny ary. Rehefa tonga eo izy dia tonga dia miresaha aminy dia mitenena aminy dia rehefa mivazavaza izy dia aza mamaly. Izany ve dia sarotra. Saotra anao fa aloha fa tsy maintsy karohana ny vahaolana. Tsy hafeniko anao anie ry dada fa na ny fianarako aza tsy mandeha mifandeha mihitsy e. Vola very fotsiny ny ianareo tena marina e. Vahoana? Tsisy ninona miditra amin'ny saiko any ampianarana nahatra aty an-trano zamiana desona io fa ny adinareo no mibanao an-tsaiko. Ohatra ny hoe mijery sinema any ampianarana mamerina zavatra rehetrarehetra iainako ato an-trano ato. Raha tsy mifampivazavaza miady lavo nareo mifamono dia io tsy mifampiteny io indray dia mifanoratra ity indray izao dia mahita mifanoratra taratasy. Dia inona moa dada ny fianarana hovanina amin'izany? Marina aloha ny indri. Zary ohatra ny te hijanona mihitsy fa makarary an-doha be fotsiny ilay izy. Aloha fa Tsisy miditra amin'ny saiko intsony marina ezaka e. hitady vahaolana aky fa ataovy ihany aloha fianarana. Raha izao aloha misy examen dia aza manantena. Ataovy tsara kosa moa na izany ary. Ka tsisy haiko Ho intsony ma. avindry ihany zany. Ngamba na manao dissertation dia ny adinareo no tantarako hatramin'ny ka hatramin'ny farany eo. Aiza kosa e. Izay ny zavatra haiko. Ono ary
ilay izy mivady. Pastera. Ary ohatry ny elaela nareo izay ohatry ny tsy hitako mivavaka mihitsy Ahoana re zany? Raha ny tena marina tokoa aloha tsy afenina fa tena tsy tonga tany mihitsy izay, tsy haiko hoe tao anatin'ny 2 volana teo eo angambany. Sahirakirana zay pastera. Izay mantsy ny betsaka le fahasairana an'le fiainana dia tsy afaka nandeha mihitsy izay. Mba azo tantaraina ve le zavatra manahirana anareo? Matetika izany aloha sady mahamenatra ilay izy ny tena manahirana dia ny asako ohatra ny voatana alahady any am-piasana any foana dia rehefa tsy mandeha dia ohatra ny tsy mandeha miaraka amiko koa ilay ankonako. Na izany aza aiza tao Antsarambina amin'ny fanomponan'Andriamanitra ry izy mivady Marina izany pastera, tsapanay mihitsy izany. Indrindra fa ianao lohan'ny tokantrano. Tena ianao mihitsy mila mifoy Eny tompoko. Moa tsy fantatrareo ve fa andro farany anie zao nefa nareo variana matory. Eno varian-dresaka fotsiny tsika ity fa inona ny azo atao amin'ny pastera mariazy sao dia mba hikarakarana zavatra ao izy. Toka ka dia ho jerijerena fotsiny ve izy. mandehana dia ity mizara renao tonga pastera fa nisy zavatra efa elaela saika anotaninanao ihany ity. Le zanaka ivavino mba nieritrrehetra hoe anao koralina ka tsy haiko raha mety ve. Ohatra zava-dehibe zany ko nahoana moa tsy hety. Ka hoe sao dia efa feno ny toerana ko tsy mandray intsony. Miandro ny fahatongavanareo fotsiny amin'ny lahady. Ay, ao fa ho avy izay pastera, aza matahotra ianao. Sa ahoana ry Maria? Izay mihitsiny raha tsisy ny sampona. Zay fa dia manantena anareo ahako amin'ny lahady Eny tompoko. Indrindra fa ianao ry Maria le voninkazo ohatra ny tsisy mikarakara mihitsy. Eny tompoko. Zay ny ianao izay. Dia izao koa pastera. Asa raha voarainao fa nisy vola izay nampitondrainay. Vola ohatriny izany dia oviana. 3 alina. Fa nga niza nampitondrainao ilay izy ry Maria? Nampitondrako ny tsantaka. Ka tsy tonga tany. Ohatra ny tsisy vola tonga mihitsy tany Izay le manahirana. Fa maninona no ankizy ohatra ireny nampitondraindry azy? Ka maika be dia tsy maintsy tonga tena meko azy fa ahoana koa ary izany. Tsy miala tsiny pastera fa mba saika hoe mba fanampiana fanohanana ny asan'Andriamanitra ny anaovanay azy. Kanefa aloha anontany eo amin'ny madamanao ihany. Izay koa. Ao fa dia misaotra anareo fa namany voaray izay. Hono ary le akanjo saika omenao amin'ny pastera sao dia tokony omenao azy eto. Marina tokoa izany. Aiza, nareo mivady koa dia misahira mihitsy. Tsy sahira. Izay ny ilay lazain'ny ten'Andriamanitra hoe izay atao amin'ireny madinika minoa ireny dia nataonareo tamiko izy Jesosy. Zanakely ilay vetivety ilay izy ao amin'ny armoara ao azafady. Aiza ho aiza ao nasianao azy? Hitandry eo amin'ilay akanjoko ilay ambony indrindra. Dia jereo fa eo mipetraka eo ilay izy. Eny ary. Eno pastera. Ararotina foana moa ny fotoana ionana. Efa nahazo klavie moa tsika. Mbola vao eo andalam-pandehanana ankanan'ilay izy mihitsy. Izany ve? Misy namako izay mantsy mpanafatra entana avy any an-dafy. Ka sao dia mba hanafatra makany tsika raha ohatra ka ampy ny vola. Sady mety mahazo tsara no mahazo mora. Ka misy okazion ohatra izany indray. Ka izay mantsy. Tsy aleo ve ararotina. Aleo ary fa anontaniko tsara izy aloha. Dia raha afaka mitondra le izy dia teneniko ianao. Hono hatray saika adiniko. Ary le mpiralapana mba dinanao ino mba aizy. Na efa mba niarakaraka taminareo ihany izy talohaloha efa tonga mivavaka foana dia ohatra ny tsy hitako intsony. Iza moa le anaran'izy teo? I Manda. Ie, le fohifohy iny. Fantatrao tsara. Fa ahoana inona ny antony toa tsy hita intsony? Ny fahalalako azy aloha ohatra manana olana ara-panambadiana izy iny pastera. Izany? Tena tsy milamina loatra ny fiaina tokantrano. Hany ka lasa
hatramin'ny fivavahana koa dia tsy hita ntsony izy. Hito ilay akanjo pasteur. ohatra Tena tonanao mihitsy ty. Efa ela teno mipetraka atao fa zay moa le tsy tonga dia zao zany ny fotoana. tsara kosa ny izy zany Ie. sady tena tonga dia ao amin'ny alavany tsara mihitsy. Tsika izay anao mitovitovy pointure ihany tsy inona. Atonanao mihitsy io ka. Tena isaorana aloha nareo mivady e. Tsy isy fisaorana pastera fa iny aloha mba vita e. Ho hita eo indray manaraka. Mandeha ihany ny ora fa ohatry ny angatadalana aminareo mivady ah. Andeha ve ianao nefa sao dia tokony handry sakafo kosa. Mbola misy Efa vita ve izy eo, Maria? menaka kely ihany ka. Mbola misy elaela kely. Dia ahoana re zany e. Ok zao moa ry izy mivady a. Mbola misy olona ho vangiako mantsy. Dia andeha zany ianao. Ie. Eny ary ao fa dia mendalana pastera. Misaotra indrindra amin'ny fitsidihana dia mirary soa e. Tsisy fisaorana. Eny tompoko mandra-piaona. Lehilahy be tsara vela tsy mahatsiravo. Inona indray? Hita fa marina zaniko. Voalasa le mpanompon'Andriamanitra dia io indray ianao. Eo mason'ny pasteur eo ohatry ny hoe mba inona reny ohatry izy ny anjely latsaka tany. Nefa ny toetra mahatsiravina ato. Toetra mahatsiravina. Mba mangina moa ianao fa dia mahakamo e. Amin'izany manaroatra maniraka ohatry ny reny indreny. Oviana moa mba afaka niraka anao raha tsy ao fotoana ohatran'ireny zany a. Kay mahay manakirahako ihany kay. Ka eo mason'ny pasteur fotsiny ihany tsy te hamaly anao fa saika valiako ary. Engane izy fotoana maromaro ohatran'ireny afahako maniraka anao sy mampanao zavatra anao. Andraso e Paul raha anao ohatr'ireny intsony a. Aroana aloha e. Ahoana ny amin'ilay vola aloha hoe tsy voarain'ny pasteur teo fa za fotsiny mody manodikodina an'ilay resaka teo a. Ohatran'ny tsy azoko le izy. Tsy azo amin'inona e. Maninona ny tsy voarain'ilay olona le vola fa nataonao aiza? Nohaniko. Maninona? Sano a. Fa ty vehivavy dia efa mitapo mihitsy e. Ka vola Tsy mahalala menatr'olona. Vola mba hoe anohanana ry amin'ny asan'Andriamanitra ry koa dia ahodikodina ohatr'izany. No sakafo nohantsika tato an-trano ihany izay. Nohanina tato an-trano inona fa ataonao aiza daholo ny Ka vola? ianao tsy mametraka volako. Ahoana paster? Mandroso? Tsy androso tsony angamba ry izy mivady fa adiny koa le elo. Latsaka ny orana zay vao tonga saina. Ay tokoa. Mba levikely se izay elon'ny paster zay aloha. Hono Armanda. Ahoana e? Fa inon'ireo fahataratasina hoeran-trano ireo? Fataratasy. Ka ireo miparitaka eran'ny latabatra ireo ko? Miparitaka ve reo e? Sao miparitaka zay ny ambony latabatra? Manelingelina e. Samy manao izay ataony aloha fa aza mifanamerida mihitsy a. Misy antony ireo matoa ataoko. Ka manontany anao foana tsy mahazo valiny mihitsy. Ay, mitady valy mafapo zany ianao. Ye. Ireo no atao hoe taratasy fikarakarana dossier makany amin'ny any amin'ny commune sy any amin'ny préfecture. Dossier inona e? Ay, io vakio any anankiray. Vakio. Io. Tsy tahitra lalina amin'izany a. Dorako ireo raha manadala ny lohako eo ianao a. Azafady a. Taratasy nandaniako rondo tsy atoriko andro manalina reo mivezivezeko amin'ireo a rehefa ohatrany inonako nahoana ny hoe hodorako. Zay indrindra. Lehilahy fotsy varavarana isan'andro zao mivoaka ny trano ihany. Misy atao ara matoty fa tsy mandehandeha fotsiny mijonjona fotsiny ihany tsy akory a. Miverina vany rehefa ianao tsy vola no entinao ato Fa voatery tsy maintsy ho vola foana rehefa vao mety eto ny trano zany e. Vola foana nandrasina amiko zany isan'andro. Ka ianao lehilahy tokony hampidi-bola indray ve rangahy no ahoana? Ka efa mikarakara taratasy idiram-bola mihitsy io. Mazava. Ie. Dia ho hitako eo ary zaniko. Dia inona kosa reny jilamboty be dia be ampidiana ato an-trano reny? Namana reny ka. Namaninona e? Namana mpiara-mizaka ry tia. Maninona tsara? Mpiara-mizaka ahoana? Mpiara-mizaka ny zoga mavesatra izay ampilanjanareo isan'andro nato.
nga moramora zany nenio mbera mbola azo le fiaina noho ny zoka zakaiko ato ohatr' zany koa ny zakainy re mibandy reny fa zoga inona fa ny azo fijaliana maviasatra miampirano atsindry ny ty amin'ny lamosika isanandro ty e toko zavatra mizaka ny tserana ena ato trano ato zavatra tsy vitako na ampanaovana nidariko sy ny tontondro moramora zany lehilahy dala inona mahatala am'izany de ohatr'izay koa ny kany re mibandy rehetrarehetra reny ty taratasy ty a de taratasy natao mihitsiny a mba iarovana ny zon'ny lehilahy mijaly ampanambadiana ity fikambanana ity a no atao hoe association filemia fikambanana miaro ny zon'ny lehilahy mijaly ampanambadiana mazava rehefa adala tsy miteny fa raha tsinona ny fanjakanako amin'ny alalana zao fikambanana dala rehetra zao ay de ho hitanao somatsara ara fa efa ankoro zao reo zavatra reo ary zay de efa misy 5 zao mbola iampy ary reo ary ampahafantariko anao fa mpiatso-mpanao gazety mihitsy zay rehefa mivoaka io famezan-dalana io de ho hita mivoamasonao tsara zany fa izao mba meo 2 any aloha navako photocopie fa ngamonareo zany tsy manam-bola e ka fikambanana vo manomboka mivelolo io ve inona ny vola ao sady tsy manana e fa nareo ve zany rehefa angataham-bola de tsy maintsy hivazizitra foana ohatr' zany de tsy mba androtsaka mihitsiny nahatramikelika hatramin'lehibe indrindra de tsisy foana fa ianao ty ve zazakely zao andriamanitro fotsiny e ho hitanao tsara tony fa marobery datafarato zany io ary va zany tena be dehibe manohana amin'io fa misy sao de hoe inona mahita koa volako miroborobo amin'io eo a de hoe mba meo afa tsisy mipiko eo na 10 enjana koa tika tsisy zany atraizatraiza veranga de zany foana ny zavatra reny sofa DPC ara-tsy ananako mila kaleo mihitsiny aza mba mifanambanimbany inona ary zao mampifamaly any zareo zany fa aza mba mifaniririniro ohatran'izany zay nde ary mandeha any matsotra ny risa-bola koa izy zany de ahoana hiditra ary avesa lasa zadaikatra be koa sy aloranga dodomoko moramora amin'izay koa mba mijanona ampifaliana lehibe zany no ilazana aminareo mpikambana isany a fa mivoaka ara-panjakana ny satamfia ny fikambanantsika lehilahy ye de faly ve sa tsy faly aloha e Atray zany asio teka mafimafy fa tsy ampy lekeo tsara zany président de mono a président olona manao ahoana no afaka miditra mpikambana na olon-tsotra ary ve afaka miditra mpikambana ato amintsika voalohany aloha de ny olona araky le lalàna amin'ny fety hoe zany de le olona le tena tratrany tsindry azo lena sindry azo lena fa tsika afaka manampy raha ohatra sindra misy olona hoe afaka anampy atsika malalaka mivaravarana na olona manambady ara-dalàna ary izy a de malalaka mivaravarana onao président tiana hitidika ny saiko ty fantaniny ity hoe raha olona tsy mijaly ara-panambadiana ve fa manana olana mitokantrano fotsiny de afaka miditra ny fikamanantsika kosa natokana ho an'izay tena hoe mianjadiny fahoriana amin'ny resaka fampijaliana tao mivady ihany no miditra ato araky le voalazako teo le hoe ny olona prioritaire voalohany tokony hiditra ato de ny olona hiarany sindry azo lena azonao zay fa raha misy olona afaka hoe olona ara-dalàna de afaka miditra somatsara izy saika anytanikely koa président azafady a ahoana zay inona moa zany tena tombontsoa azonay amin'izao fikambanana zao satria moa zay zany tena jaly be enjana be le vehivavy eo atokantrano tena mampijaly be grave be mihitsy iza moa ny anaranao raha tsy madiso Bernard ay ny tena marina zany de zao atram'izay a de ny vehivavy foana no arovana fa ty fikambanana ty zany a araky le voalazako teo aloha teo hoe efa mijora-panjakana de ny lehilahy indray no arovana raha misy tsinjazo lena mahazo azy de mahazo tombontsoa betsaka zany zay am'izao tena mahazo tombontsoa ianao ary tsy vitan'izany fa zao efa misy mpamatsy vola vahiny a manao anan'ity fikambanany ity ka zay lehilahy voapirofo fa mijaly ara-panambadiana dia manana zo avetrany a omena fanampiana tsy fenonanareo angefa zao e am'ireo lehilahy amintsika roy zao a
misy lehilahy ampatoriany vadiny any an-tokotany tsy rariny misy nefa izany ao indray maty vony dia ny anao izany inona no mety ka mahazo anao somary mahamenatra ela izy président fa aza fenina fa izany nginy lana fikambanany tena enjana be le ataony mampirafy tena zany tena miova lehilahy isan'andro aza matahotra anao fa tsy maintsy vaza ny olan'izany andre an-tanana ny fikambanantsika ho ela velona iny association Filemia. Mba hitandrivaka iny zavatra ataon'reto lehilahy reto le amin'le fikambanana ve izay mihitsy ka taoko dia mampime amin'izay ozindrehatra amin'ny sino fikambanana io midinginy rambo ery zareo fa ny tsy azoko aho hoe tena ara-dalàna tokoa ve io sa fanomezana ny moralina antsika fotsiny izay aloha ny tena tsy fantatro fa raha ny zavatra nisy aloha dia nisy dosie ny karakaraina mihitsy ary manda mihitsy any ny karakara azy zany dia lazainy fefa mivalo ony dia mahatalanjona ke ny vehivavy ny tokony ianao an'izany fa tsy ny lehilahy sady tsy vitan'izany fa talohany izy iny tsy nanam-bola zao izy ka ohatra ny be vola be izany ka mety mahazo fanampiana zay ko izay mety mampitombona n'le izy raha izany dia inona izany no tokony ataontsika andao kokitsika mba hanangana inona koa no andaniana andro ifaninanana amin'izany eo tsy zavatra fa eritreretina fa ndry koa ka inona ary ozy-ndiny tokony ataontsika mitady volako rehefa manam-bola manko ndria tsy mitambitamby any lehilahy zany ntsony fa tonga dia mahaleo teny ndry dia afaka mizaka tena marina ihany izany nefa ny tena hitako mety andao izy tana izany hoe hiala mitokantrano mihitsika dia ahoana indray nefa ny ankizy manena tonga dia raha onana fotsiny io velomo ny zanakaoko ary raha tsy mety izy fa hoe eto any ny zanakao dia ahoana ny indri koa dia mametraka olana foana fa andao aloha atao Manahoana pastera tonga harivariva izy zany salama ianao salama tsara miala tsiny aloha fa vao tsahatra avy ny sakafo mihitsy zay io ka sy nampoziny ianao tsy manenina ka mazaho toerana aloha fa misy inona miala tsiny aloha ry se fa ohatra manelingelina anareo amin'ny andro hariva tsy manaka vaovao ny atanao pastera saika mba nitany kely an'le vaovao anareo momba n'le fikambanana io ay le fikambananay Filemia zay mihitsy vahoanao pastera ohatra mifantiliana kitalatala fangako ianao manao n'olana moa mitokantrato sa tsy zany ry misy olona zay manko any fantatro zay ao anatiny manana fijaliana mihitsy izy ao amin'ny tokantrano natria ny vadiny dia zay manko no tiako antaninanao ry manda alao fa hazavako fohifohy amin'ny pastera ary no tena fandehan'le fikambanany raha tsy mampaninina anao izy ty moa zany dia fikambanana ny orona teo amin'ny roa volana sy tapany teo zay no tena jororam-panjakana dia izay zao misy olona 700 eo zany izy ty fa tena vita ara-panjakana mihitsy ka tsy maintsy atao ara-dalàna foana fa hitanao fa olona hiady zany ve tsy joro ara-panjakana tsy hifatotra riam-ponjary indray ary dia ireo 700 reo tena olona tena hita hoe tena mitondra zioka mitondra fijaliana ao anatin'ny tokantranony tanteraka amin'ny olana ataony vehivavy moa zany dia marena tsara liso sao dia hoe olana hafa le eritreritry pastera fa olana trehan'ny tsindazolena zany no azolazana azy ataon'ny vehivavy ao tokantrano ohatry ny teny sy hoe tary aloha tarity hoe hiady
hiady amin'ny vehivavy. Tsy azon'ny pastera. Hiady zany a, hiady ny zofenana ny lehilahy. Hoe eo anatrehan'izay olan'izay zany a, dia mba mitaky ny zoany ny lehilahy. Mba hitovizany amin'izay lehilahy rehetra manana fiainana normaly any mitokantranony ihany. Azon'ny pastera ve ilay izy hatreto? Misy ny lehilahy zany ohatra hoe ampiravisin'ny vadiny, misy ny lehilahy ohatra hoe miaram-bono mety tsy mampino fa tena misy zany ihany. Ary misy koa ny lehilahy dia hoe tena atao akila bao ailikilika fotsiny zao, tsy te alako bika tsy tiako tarehy. Dia hono aloha rehefa nareo nahatsangana sy nyty association ty nandritra n'izay 2 volana izay, dia mba manahoana ny efehan'ilay vadinareo mitokantrano ao zany? Izy aloha ny vehivavy aloha atao hoe tsy mankasitraka satria isy adversaire izy zany nitsangana aminy ankoatranay. Dia ny association sy ny any mitondra fanjakana zany. Dia Tsy faly amin'izany mihitsy izy. Dia zao manko no tiako tenenina hoe sode vao tsangana io dia nareo indray no anitsakitsaka ao afara kely io. Kosa lasa lavitra be ny fijery ny pastera. Io nge ohatran'le fiarovana ny zon'olombelona reny ihany fa amin'ny endriny hafa kely fotsiny satria hatramin'izay mantsy ohatran'ny tsy nisy nijery zany hoe lehilahy mitondra olana ao anatin'ny tokantrano anatrehan'ny vadiny zany. Fa rehefa tena dinina lala zany ka hoe fakafakana zany ka jereny fotony misy tsangan-javatra tsy mampino mihitsy fa hiainan'ireny lehilahy reny ary tena zakainy. Azonao? Dia niresaka ianao teo hoe sao dia mba izakainy ray io zany misy lalana mifehy koa io hoe raha vao ny lehilahy zany miopefy dia misy sazy tsy maintsy hiantra aminy. Azonao zany hoe le fangatana le zo sy le sata feno zany dia misy toniany ihany koa fa tsy hoe na ianao ary manao ny défaut dia ananjo foana ianao. Azon'ny pastera zay. Azoko tsara ilay tian'isy tenenina ka. Fa mino ao anatin'izao zavatra zao misy tokantrano vanina sy hitsangana indray ngamba atoato e. Zay nge ny tena tanjonay amin'ilay izy ny hoe mba angataka an'izay zay nge zany angataka zo fa tsy hoe hiady anao tsinotsinona n'ilay vady ho tokantrano fa mba angataka azy zo feno tokony ho sahaza anay zahay zany hoe atsata zany ny herisetra rehetra mianatra amin'ny lehilahy. Azonao? Mba hiova hananjoatra ny olombelona manatokantrano rehetra manana filaminana anatin'ny fiainany ao. Zay nga manao mpazava azy amin'ny pastera. Mety be zany ry se. Mety fa tohizo e. Eny pastera. Arony tokoa aloha tsy hiresaka mafitsika aloha ry se. Ary madamanao azo mba aiza. Taoko izao le divany. Zao le mahatonga le olona ny tokantrano angatana io zo feno io. Efa elaela ihany manko no fampiresantsika izy anao teto zay nefa toatrany tsy nahita olona mivezivezy teo mihitsy. Raha farany tonga aloha izy isaky ny ariva eto dia amin'ny 8 sasany alina. Zany. Amin'ny 9 amin'ny 10 indraindray amin'ny 10 sasany vao tonga eo fa miasa zao hony. Dia manao supplémentaire dia tsy haintsony raha vao manazava moa ianao mba mitaky fanazavana dia ady ny setriny dia aleo mangina. Mety nen'izay fa tohizo. Aleo fa henoko izay fa alefako makaty aminao aty le olona manana olana. Ilay tovolahy zay? Eny rehefa misaotra betsaka. Tsy samihafa amin'izao kamisy anao zao mihitsy ny kamisy anazy. Fa hono ohatra hoe misy latsakemoka kely aloha ve le izy sa tonga dia amin'izao fotsiny mandeha ty? Misy ihany le izy fa tsy mavesatra satria resaka momba an'izay taratasy sy dossier karakarana azy ihany no alohany fa tsisy dora akoatr'izay ka 2 arivo eo ihany. Dia zay mitondra kara-panondro izy. Ia. Zay aleo fa alefako maimaiky aty ary izy. Ao aloha tery kely pastera fa ohatrany somary efa rivarivy ihany ny andro sady hidina amin'ity tohatra ity koko. Dia misaotra anareo be dia be nanoana ny antso izay nataonay mivady tamin'ity fety aman-danonana tsotsotra nomanina ity. Eny se ianao nisaorana koa. Eny tokoa ary feno hery fa inona ny antony izao fety tapitapoka be izao? Tsy fantatrareo marina ilay izy fa izay mivady zany efa nifandinika efa ela ihany dia nanapa-kevitra izay hoe aleo voriana daholo ireo tapaka sy namana indrindra ny mambra ao amin'ny filemia fa melohan'ny nanana sy isotroana dia mba tianay mivady ny anazava amintsika rehetra hoe nodivetiny ny ranona tsakaina. Tsy mendrika tehaka ve zany aloha?
Zava-dehibe re olona zany hoe tokantrano milamina zany a. Andriamanitra moa ny sorona voalohany indrindra teo ihany ny asan'ny fikambanana fa Andriamanitra ny tena tompomarika. Inona aloha mba tenin'ireto vehivavy manatrika antsika eto reto fa hatramin'izay mantsy ny fivorintsika labe daholo fa zao zany zao efa tafiditra ato ny vehivavy. Faly aloha zaiko. Tsisy ohatr'izany ny hafalinako zavatra niova tanteraka ny tokantrano. Taloha angeka tena matsiraviny. Zao efa tena lamina ohatran'ny paradisa kely. Aiza Inona koa dia moa eo ka tsara paradisa tsy kely. ohatr'izao ve? Ny angambany zareo ny azoko ambara dia izao resaka tsotsotra fotsiny satria fijoroan'ny vavolombelona ihany izy ity. I raha mahita fa somary nitovy ihany ny lasitra misy anay sy hery zany tao anatin'ny tokantrano teo aloha e. Fa eo moa no hoe Andriamanitra mahay zavatra dia ohatran'ny nameny sosikevitra izay. Za moa zany nipoiran'ity resaka Filemia ty e. Natao ohatran'ny kivazivazy ilay izy tamin'ny voalohany fa tena ohatran'ny nety tokoa rehefa tena nilofosana. Fa dia tena lodivetiny tokoa ny raha natsakaina fa dia nitondra vokatsoa be dia be teo amin'ny fiainana ny vady manokana ilay izy e. Satria ohatran'ny hoe tsy voalamina intsony angamba ilay izy dia tsy maintsy nitady vahaolana hafa ivelan'ny tokantrano mihitsy ny ezahana nandaminana azy. Ka dia io fikambanana io zany no anisan'ny porofo anankiray ihany koa fa mba nampitony ary nampiverina ny tokantranonay roa amin'ny laoniny indray. Zay zava-dehibe zay. So raha nan'Andriamanitra lehibe tokoa fa velona indray lefa maty. Zay angamba ny azo ilazana azy. Zavatra tsy nampozina tokoa no nentin'ity fikambanana ity ry izy mianakavy a. Tokantranonareo tena miravina. Tsy nampozina e. Efa izao no ohatran'ny hoe zavatra hitako hoe lesoka zany e. Satria arotina fotoana ohatran'izao zany mba hanarenana an'izay simba. Mba tsy hiverenana an'izany intsony. Fa ny hitako hoe olana zany e dia ilay tsy fahaizana mandray an'ilay andraikitra petraka anatin'ny tokantrano mihitsy mahakasika ny lehilahy sy ny vehivavy izay. Hoe ny lehilahy tokony haka ny toerana manandrify azy sy ny andraikitra raisiny. Dia ohatr'izay koa ny vehivavy tokony ahalala zany anjara nandraikitra sy manandrify azy nataony tokantrano io mba hilaminan'ilay izy. Fa ny hitako olana mantsy ny vehivavy tsy hoe mamely ny vehivavy fa vehivavy ndraindray ohatra hoe tsy te haka ny anjara tandrify azy fa ohatra mbola te mianjara tokony atao no ny ataon'ny lehilahy nefa ndraindray tsy vitan'ny lehilahy ilay izy. Tsy manapaka ny tenao. Tsy haiko razonareo no tiako tenenina amin'izany fa misy anjara ndraikitra ny vehivavy zany apitany amin'ny lehilahy nefa fantany hoe tsy vitan'le rangahy ilay izy. Tena marina aloha zany. Dia rehefa hoe io olana io zany naravina dia hoe aleo samy mandray an'izay anjara hita hoe manandrify azy ny lehilahy. Dia ity koa ny olana anankiray nisy moa zany vola avy any Amerika. Nisy mpanohana avy any ivelany mihitsy zany nalala tanana ary tena nanao be dia be. Dia hitantsika ny fisongadinany ireny tsika anatin'ny fikambanana nafantatra tsara an'izany. Sorina ny président koa moa satria izy nanao taratasy sy niakanidina teo satria efa avy any ivelany mihitsy izy io zao nokarakaran'izay taratasy izay satria misy fanampiana fanoroany iray zany ho avy ato. Dia anisan'ny nampisongadina sy nahasoa ilay tokantrano koa zany ilay fanampiana napetraka isam-batan'olona isaky ny mpikambana. Dia za zany mahita hoe le tsy fahampiany le vola ampidiriny lehilahy ao anatin'ny tokantrano koa zany anisan'ny miteraka olana koa anatin'ny tokantrano anankiray. Zay zany mahatonga le ompitenenany gasy hoe ny vola ny maranga. Ka tsy haiko fa misy koa ny vehivavy tsy mazaka tsy misy. Dia vao tonga hatrany fotsiny ianao dia ka tsy mitondra afatanapolo dia efa romotra izy. Tena marina mihitsy zany. Any amin'ilay zavatra tsy nieritreretiko hoe ianao faralahy lasa lama to mahay miteny. Ka hita e. Tsy hita fa ny volavolain'le Filemia. Tena marina. Eritrereto hoe tamin'ny voalohany raha vao mbola zany zany hoe Filemia zany dia me fotsiny ny olona na hivady koa ary me. Fa na izaza aloha nandinika an'ilay izy ohatran'ny somary me ihany sady ohatran'ny hafahafa ny eritreretako an'ilay izy. Dia elavelona zany ny filemiako. Zay zany fa famaranantsika an'ity korana ity dia fa ireo samy manao izay mety eo tsika rehetra. Makalaza e. Filemia. Ireo namiainany tantara: Solofo, Kaleb, Hery, Mbola, Ludze, Saondra, Yaina ary Simonety.